Mandray andraikitra feno rehefa vanim-potoanan'ny maitsoahitra tahaka izao ny avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana amin'ny isoroana amin'ny tsy fisian'ny entana ilaina andavanandro eny anivon'ny tsena eny. Araka izany, maro ny fepetra efa napetraka entina isoroana ary hanampiana ny vahoaka malagasy ihany koa ao anatin'ny fahampiana tanteraka. Araka izany no andeha hiatrehana ity vanim-potoanan'ny fahavaratra ity araka ny fanazavana azo teo anivon'izay ministeran'ny varotra sy ny fanjifana izay. Hatreto dia mbola maharaka ny filanimponina ny entana ilaina amin'ny andavanandro toy ny menaka, ny siramamy sy ny vary izay hita eny an-tsena ary mbola tsy misy ny ahina eo amin'ny resaka famatsiana. Manentana hatrany ireo mpandrarany avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra mba hanatanteraka ny fanambarana ny tahiry na ny déclaration de stock. Hatramin'izao aloha dia mbola maharaka ihany moa zany ny famatsiana manerana ny nosy ny ankapobeny ary izay indrindra no anentanantsika ny mpandrara varotra amin'ny fanaovana ilay déclaration de stock ahafahantsika manamarina hoe aiza mety misy olana amin'ny famatsiana. Izay nanentanana antsika tsirairay avy amin'ny famatsiana, ny asan'ny varotra sy ny famatsiana mba andefa ny information mikasika ny stock dia anana ahafahana mandrindra izay indrindra famoroterana izay Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra moa dia eto amin'ny fobe-paritry ny varotra sy ny fanjifana Analamanga ao amin'ny faritany Ambohidahy ny fanaterana izany déclaration de stock izany. Na dia misy ena-tsena aza ireo entana ilaina dia tsikaritra kosa fa misy ny fiakaran'ny vidin'ny entana sasany. Mazava azy aloha fa misy ny fiakarana ny fahasarotan'ny lalana. Zavatra trango zany amin'ny toerana toy izao kanefa anjaran'ny izay andraikitry ny ministera ny manamora ny ivezivezen'ny entana izay mba hanamora ny famatsiana ny toerana sarotra azo. Mitohy hatrany kosa ny ezaka izay ataony dia departemanta ity mikasika ny ady atao amin'ireo fiparitany entana lany daty mba ho fiarovana ny mpanjifa. Raha tsy aivina dia misy ny laharana maitso azon'ny mpanjifa izay mahita entana lany daty eny an-tsena antsoina dia ny 034 30 812 34.